Tombokilasy tombokivavy am-pifaliana no androsoko indray ho tokantranonao amin'ity alina ity fandaharana Sahila zao no miantrano aminao ary anasananao anarak'izany hatramin'ny farany isaky ny alarobia alina na amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo 5:30 teboka efatra na amin'ny tambazotra ihany koa satria marobe ianareo no manaraka izany fandaharana izany. Toy ny mahazatra iarako manolotra amin'ny namana Clémence Rarnirina ny fandaharana. Miaraba Clémence, tonga soa indray. Miarabanao namana Lili Rafarala dia miarabantsika rehetra ihany koa manaraka tsy tapaka ny fandaharana Sahila zao eto amin'ny MBS ora iray mahery no iarahantsika amin'ity alina ity anahoana indray namana Lili no endriky ny fandaharantsika ary androany. Arak'izay fahafantaranao ny fandaharana Sahila zao dia andray vahiny sika rehefa avy eo ka vahiny anankiroa no miaraka horaisitsika amin'ity alina ity. Ny voalohany moa dia tsy iza akory fa ny filohan'ny Jeune Matalata-maty Andriamatoa Zora Rivoson izay iresadresaka indrindra mikasika ny zavatra nitranga ny faran'ny herinandro teo ny rahantsika nahita teny amin'ny tambazotra sy ny vaovao maro samihafa teo. Ny faharoa kosa dia avy amin'ny syndicat ny mpiasan'ny Sekrena Clémence Rarnirina, izy indray dia iresadresaka amintsika ny olana ny mpiasa eo anivon'izany orinasa Sekrena izany izay hatreto aloha dia tsy mbola mety voava izany olana izany. Mifandraika indrindra ary amin'ny zavanisy teny talata-maty teny ny faran'ny herinandro lasa teo ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny sekretera jeneraly ny Antokotiko Madagasikara Rina Randriamasinoro Romaly arahantsika avy hatrany izay fanadihadiana izay dia raisitsika avy hatrany aorin'izay ny vahintsika voalohany. Sakasakana ny mpitondra hatrany sy ny antoko-mpanohitra rehefa misy hetsika toin'izy ireo. Raha tsy laza fotsiny ny tranga tamin'ny alahady lasa teo dia fanentanana ny vahoaka isoratra anatin'ny lisam-pifidianana no antony ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny vahoaka tetsy talata-maty saingy nosakana ny mpitandro filaminana. Isaky ny misy fanakatsakana tahaka izao dia ambarandreo mpitandro filaminana hatrany fa izay no baiko avy any ambony ka izay no antony nanoratan'ny Antokotim tany amin'ny Prime Ministre Tsay Christian. Efa navoaka ny senia ny volavola tetiandro anatanterahana amin'ny fifidianana. Mbola nanao antso ny senia amin'ny fiaraha-mientany rehetra amin'ny fanatanterahana an'izay fifidianana izay. Ny antso zahay ety anivon'ny Antokotiko Madagasikara ny fanambarana faran'izay natao teo dia ny hoe tokony isina fahalalahana amin'ny asan'ny antoko politika, fahalalan'ny olom-pirenena rehetra ary indrindra ny fametrahana fitoniana amin'ny fanomanana ny fifidianana. Ary indrindra ihany koa ny tenenina atao dia ny hoe aoka mba tsy hisy ny fioara-pefy na ny fanaparam-pahefana. Mbola mitranga izay zavatra izay ankehitriny satria tamin'ny alahady teo raha hanao ny adidy sy andraikitra ny antoko politika tsisy afa-tsy ny marina hoe nisy ny fampiara-panatratry ny taona fa nanao ny fanentanana ny olom-pirenena rehetra izay iomana ao anaty fifidianana, nanao fanentanana ny filohan'ny antokony ny mpandray anjara fitenenana rehetra, nanao fanentanana amin'ny tokony isin'ny fisoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana fanabeazana ny olom-pirenena hiatrehana n'ity fifidianana ity. Kanefa reny ny sakasakana nisy dia izay ny antony nanoratanay an'ity taratasy ity. Voatonona foana hoe baiko avy any ambony no anatanterahana azy ataonay fa tsy misy ambony noho ny lehiben'ny gouvernemanta dia nadresena direct tany ny taratasy mba ahafahany mandray andraikitra ary ny fitakinay ny andraisany andraikitra manoloana izay fioara-pefy izay. Arak'izany dia miantso ny mpitondra amela ny antoko politika mpanohitra anao ny asany ara-dalàna araka ny voalazany lalàna ny Antokotiko Madagasikara. Anisan'ny takinay zany satria ny antoko politika dia manana zo ary adidy manabe ny olom-pirenena rehetra, mamory ny mpikambana ao aminy ary indrindra ihany koa manao fanabeazana ho an'ny olom-pirenena. Toam-pifidianana ity dia hita ireny fanakatsakana ireny ka ny takinay zany ny ahafahan'ny antoko politika manao an'izay famoriny izay indrindra moa ny Antokotiko Madagasikara na dia efa mitoerana amin'ny fifiaramantsy ny anaovana azy dia mbola misy ny tsakatsakana. Dia izay ny anisan'ny tena takinay hoe aleo samy hanao ny asany, aleo samy hanao ny andraikiny ny antoko politika mba afaka manao an'izay fanabeazana ny olom-pirenena izay ary indrindra mba aleo tsy hisy korotana intsony mialohan'ny fifidianana mba hametraka fitoniana mialohan'izay fifidianana izay mba antokisan'ny olona rehetra hoe tena isy tokoa ty fifidianana ity ary tsisy tsindritsindry ao anatin'ilay fifidianana fa mitovy ny zo ananan'ny antoko politika rehetra sy izay mety ho candidat rehetra rehefa avy eo. Voarain'ny primature androany io taratasy nalefa ny Antokotim io. Miarabanao Zora Rivoson vahiny voalohany ato anatin'ny fandaharana Sahila zao eto amin'ny MBS songadina be dia be ny zavatra nisongadina tany talata-maty tany faran'ny herinandro lasa teo mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny resadresaka aloha dia omeko anao ny fitenenana hitondranao ny fiarabana amin'ny mpanaraka ny fandaharantsika.
misaotra anao Clémence name fitenenana. Voalohany dia faly miaraba ny sika rehetra mpanaraka ny fandarana sahy lasa zao dia miaraba ny Lelisy Clémence sy anareo teknisianina rehetra ao ambadika ao, indrindrandrindra ianareo vahoaka rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana. Araka nanarahantsika azy teo tao anatin'ny fanadihadiana iny dia misy ny fitondrana amin'ny tanila eto Madagasikara, ka rehefa ny mpanohitra zany manao ny hetsika dia misy hatrany ny antso-jay sy ny sakatsakana, fa rehefa ny eo anivon'ny fitondrana kosa dia avela malalaka izy ireo. Isan'ny tranga izany alahady lasa teo teny aminareo teny talata maty teny, satria dia ny rahantsika nahita araka nambarana manalilira faralahy teo fa dia no sakana ny mpitandro ny filaminana ny fikasan'ny antoko tima hanatanteraka fampiarabana no ny fatratrarina ny taom-baovao ahoana no ny ainana sy nandraisanareo mpikatroka tima an'izany zava-nisy izany. Ya, sotra petsaka amin'ny fanontaniana. Voalohany indrindra aloha dia marina mihitsy ny lazainao teo hoe fiampitandro ny filaminana ny andron'ny alahady 20 febroary, fa mialohan'izay dia efa nisy ny ireo sakatsakana maro isan-karazany nanomboka ny zoma. Raha tsy haivana kely dia efa herinandro talohan'io fotoana io no navita fandoavana ny avance sy contrat zay tamin'ny toerana anankiray, dia zoma roa andro alohan'ilay fotoana moa zany zay vao niteny zareo hoe tsy afaka andrianareo tampoka izahay fa noho ny antony maro samihafa dia voatery nitady solution moa izahay zany, tsy nilavany tsy niady tamin'izareo akory fa dia hoe ay izay zany niezaka ihany moa zany nandresy lahatra an'izareo hoe ataonay ahoana ny andeha hanemotra an'io, tsy azonay atao satria ny olona efa voalaza daholo. Dia nitady vahaolana zay, dia rehefa nitady vahaolana moa dia nahita toerana anankiray indray teo ivelany teo ihany, dia lieu privé daholo izy ireo zany dia nazahoana fifanarahana tamin'ny tompony tany sy ny inona moa izy ity sy ireo mpikarakara tournoi teo amin'ilay toerana, satria terrain de foot, terrain fikarakarana tournoi de foot izy io. Dia nalefa indray ny zafady dia nalefa indray ny fampiantsoana ny olona hoe mifindra eto amin'ity toerana ity izay tsy mifanalavitra tamin'ny toerana teo aloha ihany ilay izy. Dia mora nisy indray fisakatsakanana ny sabotsy indray zany alohan'ilay fotoana, dia tankana tanteraka moa izahay ary tena sahiran-tsaina tamin'ny fandrenesana vaovao dia hoe miantso daholo ny nambara-tonga mpahefana rehetrarehetra hanakana ilay izy fa hoe tsy azo atao eo ilay izy. Tonga moa lahady maraina amin'ny sasany maraina izay dia hanao ny installation rehetrarehetra, tonga tena toerana ny sonorisation, ny chaise, chapiteau, groupe électrogène, satria tsy haivana kely fa efa 24 heures mihitsy ny tapaka ny jiro teny aminay teny, tsisy jiro, tsy maintsy nijery groupe koa zany. Dia izay tonga ny toerana amin'ny sasany niara tonga taminay tamin'ny sasany mihitsy mpitandro ny filaminana, tsy voaiza-tsony hoe firy camion gaga fotsiny izahay fa inona re izy ity. Ohatrohatran'izay zany zavatra niainana teny dia tena natahotra ny orooro ny olona, satria tena hoe intimidation ozy ny fitenenana ny zavatra nisy teny, dia tena nampitaintaina ilay fotoana zany, fa totosa soamantsara moa izy dia soran'Andriamanitra iny. Anisan'ny voalaza moa zo hoe nisy ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana nandritra ny alahady teo iny ary raha nire dia hoe nisy naratra tamin'ireo mpikatroka tima, ohatry ny te hanontany ianao hoe inona marina ny tena zavatra nitranga teny. Tena nisy tokoa ny fikasihan-tana, satria teo tamin'ny 7 ora maraina teo zany no nisy ankizy efa nametaka an'ilay chapiteau, satria efa tonga teo toerana ny chapiteau tamin'ny 7 maraina teo. Dia zareo efa feno manodidina ny tanàna moa, dia izay niezaka ihany hoe andro apetraka reto aloha, fa zareo tsy miteny tsy maninona fa feno fotsiny zareo dia feno eraka ny tanàna. Dia mandalo daholo ny ankizy andeha metaka an'ilay chapiteau, dia sendra nandalo koa nisy tanora tima andeha hamonjy an'ilay fikarakarana, dia tonga dia teo zareo nanomboka ny teny hoe, satria nanomboka ny betsaka amin'izay zany ilay olona tsy mbola le vahoaka tokony hanatrika ireo fa izahay ilay mpikarakara zany ao anatin'ilay mpikarakara no mandroaka ary zareo hoe tsy mahazo mandeha ity, sady amin'ny feo mahery moa zany ilay izy dia tsisy fanajana. Dia avy hatrany dia ilay ankizy tsy dia hoe nanohatra firy fa ohatrany hoe niezaka nandrozy aloha, satria mahita ilay namany efa ery amin'ny terrain mikirakira ilay chapiteau, dia mivelesiny tamin'ilay baton moa ilay zaza, dia somary naratra mihitsy ilay zaza sady ohatrany folaka, dia lasa nitsoaka nentin'ilay tahotra. Ny ankamaroan'ny olona teo moa zany dia vehivavy, dia vehivavy mora matahotra kokoa noho ny lehilahy, dia ilay lehilahy moa zany mbola mihazoazo eny ihany dia nitsoaka fotsiny. Dia ilay chapiteau moa zareo ahorona io, raha tsy tianareo izay ny angorona an'io izy.
dia tsy nanana solution ankoatrany hoe nanaiky an'izay aloha zany izahay mandrapatonga ny hoe fahatongavam-panao gazety sy ireo namana rehetrarehetra. Resaka intimidation ianao teo zo ho anao manokana inona ny mahatonga ny fitondrana anao an'ireny fanakatsakanana ny tima na tsy voatery ny tima irery fa ireo mpanao politika manao hetsika tahaka ireny? Za manokana mahita hoe zareo mpitondra moa milaza fa demokraty zareo. Ary nefa hitantsika fa fanakatsakana tsisy demokrasia mihitsy zany eto amintsika satria hetsika tsotra be kely zavatra natao hoe fampiarabana tratry ny taona miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana, tsisy zavatra fihetsiketsehana hoe ngeza be ary tena hita soratra fa misy fatahorana le antoko tima ao anatin'le izy matoa misy an'ireny fanakatsakana ireny. Za mahita hoe manao ny antoko politika sasany tsy sakatsakana fa voatima dia enjakenjana zavatra mitranga. Anisan'ny atrika ny zavatra rehetra teny moa ianao zo dia te hanontany aho hoe ny fahitanao azy ahoana ny akon'ireny ratsy fihetsika zavatra nyseho rehetra ireny tamin'ny vahoaka teny an-toerana. Raha miresaka vahoaka dia tsy ilay vahoaka tima ihany fa ny vahoaka eny amin'ny faritra iny nahita n'izany trangan-javatra rehetra izany. Satria moa izay tamin'ny nanao ny fampiantsoana dia miantso ireo mpikatroka tima rehetrarehetra fa tsy mahasakana akory izany hoe mpikatroka tima ihany fa ireo olona rehetra koa izay volona hiditra ao anatin'ilay fikambanana izany dia raisiny Antanandroa. Tena nanimba saina kely izany ho an'ny sasany aloha le izy satria izay teneniko teo izay hoe natahotra ny olona dia misy nitsoaka. Misy moa ny antso ny téléphone zany efa 50 SMS 75 65 izy teo appel manqué tsy voaray tsy voagéré tsony zany zavatra zany fa efa taty aoriana moa zany vita le fotoana voavaky daholo izy dia hoe zay natahotra fa feno loatra ireo mpitandro filaminana satria tsy teo amin'le fokontany faralazana anaovana an'le fotoana ihany fa rahantsika malany faritra ty faravohatra nge lofeno miaramila miazo an'iny ambobao any amin'ny lalam-baovao Ambotro Manjaka mitsofoka makany Andranotapahana iny ivato talata maty zany teneniko anareo dia tena hoe matahotra le vahoaka ohatran'ireny hoe anenjika dalo ireny sanatria vava dalo tena enjana be dia niteraka tahotra zany ho an'ny sasany. Ny sasany kosa nefa izay tena mahafinaritra ary mahavelom-bolo fa tena arakaraka ny anaovana izay raha vao hoe mampirisika an'ilay vahoaka hoe miroso foana tsika sa moa izay mpitarika moa zany tsy nihemitra hatramin'ny farany mihitsy dia tena nanome hery ho an'ireo vahoaka tima indrindrandrindra dia izay koa nahazo hery koa tamin'ireo lehibe mpitarika politika président Ravalomanana indrindrandrindra tonga teny toerana moa zareo dia nanome enerjika be anay mihitsy na fahitana zareo fotsiny ara dia mizara roa ohatr'izay zany le zavatra nenana an'ilay izy. Misy ireo tena natahotra miaro ny aina mazava ho azy ny aina lahatokana dia ny sasany izay lazaiko teo hoe tsy mihemitra zany. Ia efa andresanao teo ihany le hoe tsy mihemitra te antany hoe ny zavatra ohatr'ireny be zany vao maika tena hoe mampiredareda ilay fahavononanareo hanohana ny antoko tima ankilany fa indrindrindrindra hanohana ny filoha Ravalomanana. Izay indrindra tena mampiredareda an'le fanohanana ny président Ravalomanana indrindrindrindra le izy satria raha ohatra raha ny raisintsika ohatra fotsiny hoe voasambany arana zany izay nisy an'le teritery fanasakatsakanana dia nilefitra izahay ohatra dia vita teo ihany fa le izy nge tsy izay fa efa ela be hatramin'izay misy foana le izy ka raha izay foana ary zany anaovana antsika anaovana anay mpitarika eny amin'ny bazy eny amin'ny fokontany dia hemitra foana dia hoaiza zany izay hoaiza zany le firenena tsy afaka handroso mihitsy zany tsika raha hoe isaky ny voasakanana nefa le zavatra atao tsisy hoe tsy manara-dalàna na vita taratasy ara-dalàna na anaty toerana mifefy lieu privé zany ao anatin'le izy daholo. Na zareo raha ngery efa tonga teny tsy dia nanana zavatra ho ambarabe fa dia mampitahotra fotsiny mampiorory. Ny zavatra tsikaritra moa mihetsika tahaka itony izy mianadahy hoe tena tsy mampihemitra n'ilay mpikatroka tiako Madagasikara ny hetsika tahaka ireny. Betsaka mantsy ny hetsika karakaraina fampiarabana tratry ny taona etsy sy roa ataondreo sampana samihafa rafitra eo anivony zany tiako Madagasikara zany dia izay mihitsy no manome hery araka ny tenin'ny zo teo hoe manome hery ny fahitana ilay mpitarika mijoro ka dia manentana antsika foana moa amin'ireny hetsika samihafa karakarain'ny antoko ireny fa isany novoizindreo rehetra nandray fitenenana
tamin'ny fionana teny talata matiny zoa ny fanentanana ny olom-pirenena izay rehetra feno taona zany a mba hiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana. Te antany ianao hoe raha ho anareo tiako Madagasikara eny talata mateny manokana aiza ho aiza ny fiomananareo mahakasika an'izay satria hita hoe tena miditra an-tsehatra ny kianja mihitsy ny antoko tiako Madagasikara amin'ity fanentanana ny olona isoratra anaty lisym-pifidianana ity. Ya sotra betsaka fantaniana tena izay mihitsy moa zany anisan'le anton'le fotoana teny iny ankoatra ny fifampirabana tamin'ny président Ravalomanana sy ny fanomezana solomody akoho anazy zany dia nitondra ireo paikady mba ahafahantsika hoe hiala amin'ny ty jadona sy fahoriana lalina eto amin'ny fireneny ity isika nentin'ny président Ravalomanana dia fidirana fifidianana ihany zany tsisy afa-tsy izay. Tsy vitan'izay nefa fa marina fa eo ihany ireo vahoaka malagasy tena ataoko hoe 99% vahoaka malagasy ngambany mba tsy tenako hoe 100 isan-jato tena efa mikaikaika ry vahoaka sahirana no lazaiko eto tena mikaikaika dia menimenina tsy ampy intsony zany le menimenina izay foana moa le afatry ny président Ravalomanana hoe mila mandray andraikitra omena fahefana daholo isan-batan'olona fa tsy ampy intsony le menimenina fa aleo mba samy mandray andraikitra dia mifandraika amin'izay fanontaniana izay mihitsy ilay izy hoe mba entanina zany eto koa dia manentana manamafy ny tena moa ka rehefa miverimberina dia mora raisina ihany mipaka ihany farany ary tsy tokony ho ataontsika vahoaka malagasy mihitsy hosakana na excuse zany miaratsiny amin'le teny vazaha ny hoe mbola tsy lasa tany afokotany fa tena raha azo atao raha hoy aho eto ny hoe maka congé kely mihitsy tapakandro rangaha alao hijanona ny mihitsy aloha ny asa alao hijanona kely aloha fianarana fa aleo mba mibanjana an'le 5 taona manaraka le zava-dehibe indehibe an'le firenentsika zany io satria io ny fiaingan'ny zavatra rehetrarehetra ny fanovana eto dia miainga amintsika tsirairay fa efa fandraisana andraikitra ngeza be ataon'ny isam-batan'olona zany io hoe mandehana misoratra anarana io ary efa misoratra anarana ianao ho an'izay efa misoratra anarana koa dia mila verifiana le izy izay mihitsy zany le izy ny zavatra ataonay koa efa mitetiny ny isam-pokotany izahay indrindra izay jeune tsy manakana ny sasany fa ireo izay 12 taona ny miakatra misy moa ny olon-dehibe mazoto manaraka anay dia entinay soma tsara le olon-dehibe fa ny tanora moa zany dia manentana eto fa sy mba fotsiny le mahatanora antsika rehefa tsy andray andraikitra koa tsika ao anatin'le etsika ohatrany hoe ilavana antsika ny herintsika tanora zany satria tsy mora ny mitety fokotany tena mandondona isam-batan'olona mihitsy na inona firehana politika misy azy na inona dia entaninay foana hoe ianao ve efa soratra anarana ianao ve efa ao ny anaranao dia manentana izahay zany izay zany anisan'ny fandraisana andraikitra ngeza be ho hitanay aloha voalohany dingana voalohany ataonay taorianan'iny tamin'ny lahady eto moa zany dia fanamafisana ihany koa rizy menatany amin'ny hoe efa nisy ny fitetezana isa-tokantrano izay nataon'ireo agent recenseur fa isika olom-pirenena ihany koa mandrapatonga ny any fiafarany ny volana mea dia afaka manantony eny anivon'ny fokotany samy hafa misy atsika misoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny lisym-pifidianana moa zany ao anatin'izay fandraisana andraikitra amin'ny maha olom-pirenena sy fandraisana andraikitra amin'izay fifidianana ho avy eto amin'ny firenena izay. Avalintsika treo iny zavatra antrangana sabotsy lasa teo iny zora sitraka ao fa andeha koa sika hiresaka mikasika an'ireo vaovao izay malaza manomboka eto ao anatin'ireny ny fanoloana mpikambana ao anatin'ny gouvernement farany teo ho anao manokana tena ilaina ve ny mbola nanolona ny mpikambana ao amin'ny gouvernement amin'izao volana vitsy tsy anatanterahana ny fifidianana izao. Ana manokana aloha voalohany indrindra raha tsy aivana ny tantara indimy kamba zay no nisy fanovana membrana gouvernement raha tsy diso tena nataoko hoe ovaina indimy inenina impolo injato amby arivo ireo tsy tondra vahaolana ao antsika mihitsy satria zavatra tsikaritra zavatra hita tsy aty amin'le rafitra aty ambany no olana fa tena any amin'ny tendrona any amin'le mpitarika mihitsy no lesoka ka izay nataoko hoe tsy vahaolana mihitsy zany ny fanovana io na ovaina impolo injato amby arivo eo ary misy fitenenana anankiray izay moa manao hoe on ne sépare pas une équipe qui gagne on ne change pas une équipe qui gagne dia mazava ho azy ity moa sady équipe perdant nefa le équipe dia matsikaiky any mieritreritra le izy sady efa perdant changena foana miteny foana koa moa zao resaky ny avy manova an'le membrana amin'ny gouvernement hoe hitondra vokatra tsara fa nga izy ity raha
kilalao ty raharam-pirenena ty ka hovainitsaka izay mandeha hovainitsaka izay mandeha tsapatsapa ohatrany hoe tsapatsapaina foana za aloha ihany sao de mavita tsapatsapaina indray aloha ihany sao de mavita ay tsy navita tampoka indray hovaina indray ka noho izany tena tsy vahaolana mihitsy zany le fanovana an'ilay izy matsikaiky ihany mihaino an'ilay izy hoe on change pas une équipe qui gagne fa tena on insiste tant sur une équipe perdante zay angamba ny azoko ilazana azy ary fanamariana moa izy mianadahy tsy katro tao anatin'iny fotsiny de hoe tao saika ny eo ihany ingeny ny eo ahodikodina kely mikisakatsy ny atsy makatsy iaraka ijerindray aloha zany tsika am'izao volana vitsivitsy alohan'ny hiafarany ty tampiasana ity indray zany fa iverina kely ihany amin'izay resaka gouvernementa izay zoa nisy an'ilay fitsipaham-pitokisana ny gouvernementa sy ny prime ministre izay nataona solombavam-bahoaka raha tsy aizitsika dia 500 no nanasoniany ny fitsipaham-pitokisana iny ny nadrasan'ireo solombavam-bahoaka ireo tao anatin'izany dia ny fanoloana ny gouvernementa sy ny prime ministre manoloana an'ireo atao hoe tsy fetezana sy tsy fahombiazana izay nasehon'ny gouvernementa tsy resahako tsony ny skandale tsy misy fiafarany ataon'ireo tompony andraikitra maro samihafa ireo iny anefa zany no fanapa-kevitra izay niraisin'ny filoham-pirenena dia mitsanona amin'ny toerany ihany andriamatoa prime ministre te antany ianao tanora ianao tena misehatra eo amin'ny lafin'ny politika mafana fo sy pikatrika eo anivony antokotiko Madagasikara ahoana no amakinao ianao zo manokana aniny zava-misy iny tena raha ny hevitro manokana zany amin'ny zavatra iny raha tsy aivina ny tantara ezahako atao tsy olakolana be moa zany miteny fa nisan'iny motion de censure na fitsipaham-pitokisana nitranga voalohany iny dia ny prime ministre no nikasaina hoesorina tampotampoka teo moa dia iarahantsika mahafantatra fa misy hery hafa tsy hita maso hery tsy fantatra hoe avaiza no mitendry hoe ajanona tampoka indray zavatra mampanontany zany zany zavatra zany satria tena hoe zany ve nitondrana an'ilay firenentsika ohatrany hoe lasa arak'ilay teniko teo hoe lasa kilalaon-jaza be ilay izy ary miteraka ataoko hoe frustration be entre ny zareo satria tena maloto tanteraka zany le fitantanana ny firenenao satria zareo samy zareo ihany ingeno tsy mifampatoka eo soloa ihany mangataka rehefa hoe soloa ihany na tsy mety tampoka indray zareo ihany indray nefa tsy mety ao za mieritreritra hoe mety misy fampiresana ny ambadika any hoe zao no atao dia rehefa mason'olona niova tampoka indray ny hevitra satria misy hevitra hafa indray miteny hoe tsy mety indray io ohatrohatran'izay zany ny zavatra fahitako an'le izy isa mampimemenina olona maro moa anao miteny hoe soloana sy ny sisa fa hatreto aloha dia misy ministra anankiray ao tsy mety voasolo mihitsy dia ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina raha matola Alatina Rakotondra Zafy ny député rosy ary moa dia tonga hatramin'ny fidinana an-dalambe nitaky ny fametraha-pialana io ministra io nivoaka nefa iny ny lisitry ny mpikambana anaty gouvernementa dia inona moa no nataon'ny député rosy fa dia nanangana saina fotsiny nataony zany aloha izy angamba ny anazava raha pitso hoe inona ny tena tiany resahana atao anatin'izay fa ho anao manokana inona no tena mety antony tsy namitsoran'ny filoham-pirenena ny ministra io ary inona no mety vokatra izay fiziriziriny filoham-pirenena izay raha ny hevitro zany ohatrany hoe alaim-panahy zany eritreritra hoe raha momba ny député rosy manokana amin'ny fangatahana ny fialana zany ohatrany hoe alaim-panahy eritreritra hoe efa nangataka aina izy tany ambadika tany fa tsisy mihaino sanatry ny vava ave moa dia lamba mbalotony zareo ohatra ho sasaina ety masom-bahoaka ety na zany ara tena mamenatra raha zany mpitondra sady tsika mitondra zany mitondra vahoaka manahirana be zavatra ohatr' zany ka rehefa tsisy ny haino izy tany dia navoaka ny ety masom-bahoaka amin'izay ilay izy rehefa mivoaka ny ety masom-bahoaka nefa izy mbola tsy mahavaolana ihany donc zany tsy possible atsolo mihitsy zany na ho avoakaiza ary zany izy ity dia iny moa izy fa eo foanany raha ny eritreritro manokana mety hoe misy tsambarantely ngeza be ve efa voizina any anaty tambajotra serasera isan-karazany moa izay zavatra tsy izy tsy miresaka an'izany satria mety misy tsambarantely ngeza be ve ao amin'ny ministra Lalatinao dia tsy afaka ny analana azy mihitsy ny filohan'ny repoblika tsy afaka an'olo anazy mihitsy na dia efa hoe flagrant raha ilay zavatra atao ohatra zany dia
tena nairosy ary zany hitantsika iny fa nanangana saina fotsy mety hoe any ao ambadika zay tsy fantatritsika fa nairosy ary mety misalasala am'izay manomboka eto hoe parti aniza ary ho atsy asao aroa satria ny parti izay misy anazy raha tsy mihena anazy tsy miraraha anazy tsy manisy asiny akory ny zavatra teneniny de mety voame raha ny eritreritro zany voame hiteraka fikorotanana eo anivony zareo zavatra Hijanona eo amin'izay resaka fanoloana mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta izay ihany sika zo anisan'ny tafaverina ao anatin'ity gouvernemanta ity Ramatoa Yvette Sila. Eo amin'ny valo eo moa ireo minisitra vao notendrena zany manahoana ny fahitanao ireo mpikambana vaovao izay nampidirina indray atao anatin'ity gouvernemanta Tsay Christian ity. Fahitako an'ireo membre reo zany ohatra hoe membre vaovao izy zareo nefa tsy vaovao mihitsy reo zany raha ho an'ny mpanaraka politika tena moa mezaka manaraka kely eny ihany fa tsy tena hoe mpanaraka be fa zao vao tena hoe hiditra lalindalina kokoa satria potika loatra le firenena dia mahaliana zany le resaka politika mba ho fampandrosoana ny firenena raha tsy ahivana ny tantara olona efa tao anaty tezamita daholo any ireo ny akamaroany raha resaka ny ministra Yvette Sila tsika ohatra zao zareo moa miteny hoe reto ny tena hitondra fampandrosoana tsy mino aho zany tena tsy mino satria fahitako anazy tsy manana olona vaovao zareo tsy manana olo-kafa ary ina reny fomba nazavaiko an'izay ary hitako hoe malaim-panahy zany eritreritra hoe toerana ifandimbiasana izy ity izany mbola tsy tato amin'ity fitantanana ity fa aloha mba samy mitatatantana kely daholo ohatrany hoe lasa kilalao-njaza hoala izy zany satria tena le fitaratra le omeny zareo atsika ty vahoaka ty ivelany zany tena ohatrany hoe tokantrano ny zareo le izy dia tsika tsy afaka miteny tsy afaka manonena fa zay tianay ny ataonay anay io tsy ahivana nefa azadiny fa ny vahoaka angena metraka anareo teo hoe zay zany azadiny mihitsy zany zay tena mampalahelo be moa le firenentsika fa zay fototry ny tsy fahombiazana rehetrarehetra eto. Farany izoa isan'ny vaovao niteraka buzz be ilay horonan-peo izay nahenona ny Ramatoa Raisa izay mariana moa fa hatreto dia mbola migadra ny ponja amin'izao tsika amin'izao ora iresantsika izao ny resaka tsy ambaratelo mantsy ianao teo ny zavatra ento ao anatin'ilay horonan-peo dia hoe olona manana andraikitra ambony maro no voatontonona tao anatin'izany ary fitakiana vola amina miliara no matetika ny verimberina tao anatiny. Ireo rehetra naneho hevitra tamin'ny Facebook moa dia samy nanameloka ny kolikoly indrindrindrindra le resaka kolikoly izay manjaka eny anivon'ny fitsarana tao aorian'ny fahenoana ny horonan-peo iny horonan-peo izay mariana moa fa dia lava ihany ilay izy ho anao kosa inona avy ireo mbita ao an-tsainao avy hatrany rehefa mba naheno aniny horonan-peo izay niparitaka tamin'ny Facebook iny. Raha jerentsika tamin'iny horonan-peo mivoaka tao anaty tambajotra serasera moa dia tena corruption avolentany ny zavatra iainana zany eto amin'ny tany firenena ary mbola azo tokisana ve ny fitsarana manoloana an'ireny zavatra ireny satria dia tena voatontonona tao daholo ny anarana maromaro n'ireo mpitondra fanjakana tompona andraikim-panjakana zay eritreretina hoe ho fitaratra ho antsika malagasy zany indrindrandrindra koa eo ihany koa izay resaka corruption zay fa le fitondran-tena tsy mendrika zany tena voalaza tao anatin'le izy daholo tsy mamorona moa tena fa ao anatin'ny Facebook daholo zany zavatra zany mivoaka dia tena mamofady mamenatra zany ve no atao hitan'ny taranakitsika tena enjana be zany le zava-misy fa dia zay moa le zavatra iainantsika amin'izao aloha dia tsy de ary io moa izy menada resaka scandale mampalahelo fa dia tena lasa mampalaza ratsy any ity fitondrana ity ireny rahantsika nahita teny mivoaka gazety ministra anankiray voatontoana amin'ny resaka scandale sexuel dia io indray zany zao hoe tompona andraikitra eo anivon'ny fitsarana raha-tarafina amin'iny horonan-peo izay mivoaka iny dia hoe manao fitondran-tena tena mamoehatra tena hoe mivoaka gazety satria tambajotra tserasera dia resantsika hoe gazety ihany malaza ianao zany fa malaza ratsy ao anatin'izay zavatra zay dia mampalahelo tokoa araka nambaran'ny tenin'ny vahintsika teo dia hoe raha nisy fandraisana andraikitra zao tamin'ireny tompony andraikitra eo anivona ministera ireny rehefa nanao an'ireny scandale sexuel araka ny nambarany la gazette de la grande île moa tena namoaka azy arak'izay teny hoe scandale sexuel zay tamin'izany fotoana raha nisy ny fandraisana fepetra tamin'izany dia mino
inotsika maromarina fa tsy nisy tsony reny taty aoriana fa satria tsinona tsy misy ny fandraisana fepetra dia manao ny ataony daholo ny rehetrarehetra ao anatin'le izy tompon'andraikitra anivon'ny présidence zao efa nahenonana zany ihany koa tiako tenenina zany na Rizy Menada de hoe tena mampalahelo ary amafisiko le teneniko teo hoe resaka scandale mampalaza ratsy any ity fitsundrana ity ka hatraizany fetra tsika vahoaka ny mametraka an'izay fetra izay ao anatin'izany. Fa mandinika an'ilay resaka Rizy Menada de verina kely ela kely tany mitory-tenin'ny pasteur Jacques teny Antsonjombe ny olana eto amintsika anie de mizatra tsy mety izay tokony amboarina ahitsy averina amin'ny laony fa jerenareo tsara fa nizahatra hitranga zao de olana be indreny amin'ny hoe avaizany source-ny pitrahany reny zavatra reny izany nanaparitaka an'ireny fa tsy ny hoe esoro aloha ilay omby izay manoto ny voly any ake le olana ao anatin'le izy de zay le manao vazivazy ratsy moa Vanessa Manonga tany ampejiny tany hoe ny sasany ve inona ny menaka ho sorany aralidita sa inona atao ohatrany tsy mety mihetsika mihitsy ohatrany hoe sangisangy zaridaina fa mizatra mamperitreritra ao ambadika izany satria raha scandale ny resahantsika tena misy fotoana izay miravavy tena efa mezaka mihitsy ndao tsy resaka fa misy zavatra tsy maintsy voaresaka foana satria tsy mety tapitra le izy vao tsy ela akory ny solombavam-bahoaka ny boriboritany faharoa na be resaka be mihitsy ary natsoina hatraizatraisa fa tsy tonga akory rehefa nanontany mpanao gazety moa izy de valony tsotra fotsiny hoe efa any amin'ny tompona andraikitra ny raharaha de eo zany tsika manontany tena hoe tena fitondrana tout est permis tokoa ve izy ity ka de izay te anao ny tiana atao de atao de veriko fa tena miandrandra fatratra ny fiafarany zany fitondrana zany vahoaka malagasy satria tena araky ny lazainao teo hoe saika mihoatra ny 7 isan-jato efa tena miaina ao anatiny tena hoe faharesena tanteraka nefa de miliara ohatra miresaka ariary zato sy roanjato miresaka ny 1 miliara sy ny 5 miliara ny anatin'ilay oronam-peo Rizy Menada. Ya ka iny koa moa namana lira faralahy maranantsika niny pejy mikasika niny resaka scandale nivoaka tany natoronam-peo iny de hoe ry zareo nefa nametraka fa hoe zay tsy nanota taminareo ozy no aoka itorabato azy de hozay foana ve zany no iainany vahoaka malagasy hoe rehefa ry zareo ny manao tena manao fa tsy hoe hoendrikendrika manao tsy mety zany de zay tsy nanota taminareo no aoka itorabato azy fa rehefa ny olona no tsy manao akory ary de amoronana dossier atao ohatrandro malama sy Roli Mercia tangitangenana dossier mba ampidirana azy apletena azy any Aponja ary ny teny anao teo namana lira faralahy tsy maintsy hoavy indray zao iny hoe iza ny namoaka nisy ny sisa de izy anefa fantatry tsy ny aty amin'ny team namoaka andreny tsy ny aty amin'ny mpanohitra namoaka andreny tsy ny olona tsy manana accès amin'ireny telefona échange miaraka amin'ny raha isany namoaka andreny fa tsy maintsy olona ao anatin'ny fitondrana ihany ary misy kajikajy tao anatin'ireny matoa reny mivoaka fatapahoaka fa ny zavatra tsy azo lavina kosa ao anatin'izay de zao hoe na nininana voaka reny satria misy olona netretina ho siblena manokana de nareo menakavy miaraka afabaraka nareo menakavy tiako resahany eto de izy mpitondra miaraka afabaraka dans le même sac daholo ao anaty panier kitapo ray izy menakavy satria afabaraka eo anatrehany vahoaka ho avy nefa ny fifidianana de reny ve ny sary aseho vahoaka ao anatin'izay efa ndresaka ihany koa moa izy hoe compte fako izy miezaka mamono afo ary nampime de lazaina fa hoe inorona-peo iny ina tsara moa ny teneny azy photoshop ony orona-peo ve ho atao photoshop aizany misy an'izany zavatra zany fa de ka le izy zany hita mihitsy hoe na le olona manao le compte fako koa zany le capacité intellectuelle tena tsy ao mihitsy fa de hoe vonovono ihany fotsiny aloha le afo satria efa tsy hita zay anaovana anazy zay le izy fa ao anatin'le izy ninina ho atanjona araka ny teneniko teo Rizy Menada izy menakafy miaraka afabaraka ao anatin'izay fa de jireny vahoaka fotsiny aloha hatreto fa ho avy ny fifidianana tsy maintsy isy an'le tena fanovana ho an'le tena fijerena ny tombontsoa marina ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'ireny ange Rizy Menada miresaka le photoshop tatsika de tsaroako kely tampoka le izy ohatrany mamay moa ty teboka ray ty de resantsika kely vetivety hoe satria mantsiny nisy olona ny sahirana kosa aloha tao hoe niraisiny lay fandraisam-peo lay audio zany de nezany nanaovana montage ka nasiny sary avokoa ilay raha misy anaran'olona voatonona de napotrany eo ny sarin'ilay olona ary de iny zany no atao alaolana zay ngamba ny antiako ny excuse amin'ny teny malagasy ilazana an'le hoe natao ohatrao fa ilay orona-peo de renao tsara mihitsy hoe
conversation téléphonique normal fifamalindresak'olona mazava ka de eto montsika iara hitany toyany fa tomboko kely le resaka nyresahanao teo zony am'le hoe ny solombavam-bahoaka rosy nangataka ny anesorana ny ministra magaga zany fa raha natao teo ambony mizana tsy mitanila nge zany de manandanja kokoa le ministra matoa tsy voakitika na de solombavam-bahoaka ao anatin'ny fitondrana ny mangataka azy eto anefitsika mahita olona zay tsy ataontsika hoe manana titre mazava ao anaty fitondrana any amponja fa to manana influence ny amin'ny afahana manolo tadio tsara fa efa nisy resaka raha isa tamin'ny fotoana nisy ministra indikery laza ity indray quelques jours après aniny de misolondra io ny ministra ny fitsarana de kozia hoe iza ny manandanja sy tsy manandanja anareo moa zay arak'izay mihitsy hoe tsy ho atao indray le teny filamatra hoe ny mpanohatra ny ao ambadika izao fa de hoe raha nytokantrano mivoaka le izy de misy isaina ny malagasy rehetra ary anamafisako ny hoe fandraisana andraikitra ngeza be ialana amin'izany ny fidirana anaty lisym-pifidianana hanova ny tantara eto Madagasikara. Mankasitraka zona anaiky ny vahininay tamin'ity alina ity menay minitra vitsy ianao hitondrana ny teny farany amaranana ny resadresakitsika androany. Ia, misaotra anareo rovava aloha tamin'ny fandraisana, misaotra anareo koa tamin'ny tafatafa teto fa de nafinaritra ilain'ny vahoaka malagasy tokoa mahafantatra sy maheno ny zavatra nolazaintsika teto na de mety kely azany fa de amitinako kely fotsiny ngamba aloha alohan'ny tenenako ny zavatra tena tiako tenena totika manokana amin'ny commune Talatamaty zay misy anahako reveo fa le resaka scandale teo ngamba ny fitiniko kely fotsiny matoa ireny zavatra ireny zany misy ohatr'ireny ny aty amin'ny ambaratonga aty ambany aty araka le teniko teo l'exemple vient d'en haut efa any ambony mihitsy le corruption ka na inona zavatra ho tenenitsika eo na inona zavatra mitranga eo tsy maintsy anao daholo zareo aty satria ohatrany hoe tout est permis le izy araka le voalaza teo moa de hoe que ianao raha manaoko zay fentsy anao zany hoe le mpitondra mihitsy zany no tsy manana azon-damosina satria efa niresantsika teo fa miverimberina foana le karazana scandale miverimberina foana ny karazana corruption hatrany amin'ny resaka fitsarana raha moa le izy de manjaka be ary tiako isotomana sain'ny vahoaka malagasy zany hoe ty fitondrana ty zany de tsy manaiky diso zany mihitsy ninona zavatra atao na de efa tratra mbodiombo zao raha hoe io fa mahita zavatra olazaina antsika foana aoka mba tsy voaravoravo tanana amin'ny resaka lainga atsontsika sy ny tsao isan-karazany fa de io ny fifidianana ho avy de aoka nareo hitsara ny zavatra misy marina ary azadiny fa tsy maintsy ny fiditsika ary izay no hitondrako ny teniko farany hoe totika manokana amin'ny ianareo vahoaka ao amin'ny commune Talatamaty ny tenako amin'ny président-ny Gentil Manamo de sady mitondra ny anaran'ny team ao amin'ny commune Talatamaty ihany ahako fa tsy amin'ny alalan'ny tenako rery manomboka eto dia mafy ny ady ary tena tsy mora mihitsy ny ady fa de ezaka arak'izay azo atao sika ampandany amin'ny président Ravalomanana mbola tsy nanambara fomba ofisialy moa izy eto amin'ny filatsahany hofidiana filohan'ny republika fa tsika kosa de ho an'ny Talatamaty manokana tsy anaiky izahay fa andao ianao président satria tsy manana olona afa-tsy anao ny firenena tsy mahita olona afa-tsy anao izahay ny amerina ny lamina rehetrarehetra eto amin'ity Madagasikara mamitsika ity satria de tena potika tanteraka raha jerena tsirairay nge ny secteur rehetrarehetra fa tena potika raha ho tany saina eto na ny fahasalamana na ny resaka foto-drafitrasa ny lalana jere tena naiza tany ale potika ny tena komunokana moa mpampianatra mpanabe ao amin'ny sehatry ny fampianarana tena tsy mandeha amin'izay lohany ao amin'ny resaka fanabeazanao ary izay ny todiako aminareo vahoaka Talatamaty hoe andaotsika hiaraka masahy mijoro ary mila masa ninona trangan zavatra amseho ninona sakatsakana atao atsika araka ny afatry président Ravalomanana de tsy maintsy mitady vahaolana antsika ohatran'ireny trangatany amintsika tamin'ny alahady teo interne innovateur antsika vita foana ihany izy tsy nemotra mihitsika ary azadiny fa rehefa miady rehefa mikiritsika tavavoaka foanany de izay ngamba ny izy menadany teny farany fa de misaotra nareo rehetra tany atokantrano koa nanaraka mankasitraka anao Zora Rivson fa hita tanatin'ny fandarana Sahila zao tamin'ny tialina ity de mametraka ny veloma ao manaraka indray ary veloma tompoko
Horaisitsika indray ary ny vahiny faharoa amin'ny ity alina ity tsy iza akory fa zareo avy anivon'ny syndicat ny Secren Andriamatoa Rajaonarivo Nirsan izay avy ao amin'ny syndicat kristiana malagasy ihany koa ny Sekrima mpiasan'ny Secren efa niasa nandritra ny 12 taona tao amin'izany orinasa izany avy any amin'ny faritra Antsiranana ny arabanao tonga sao tanaty fandarana toko. Eny faly miarabanareo miravavy tonga eto Antananarivo ary voalohany teny koa de faly miarabanareo vahoaka eto Antananarivo satria sambasamba zao va miteny aminareo eto misaotra fa nahazo fitenenina de mba atao mivelatra tsara ny resaka androany mba afantaranareo ny tena marina ahoana marina zany Secren zany mba mpifoa ny olona aty Antananarivo fa lasa matory fotsiny zany fitondram-panjakana sy ny olona manan-kavina any Antsiranana amin'ty raharahany Secren ty satria betsaka andraranka miarahaba anareo rehetra eto Antananarivo sy miarahaba ialako satroka mihitsy moa ny président Marc Ravalomanana sy ny havanay eto Antananarivo. Ny anarako moa zany Rajaonarivo Nirsan avy any ata Diego Serez de ny fahasan-drazana moa zany Ambatomitsangana Ambotra Biby de eto daholo ny fianakaviako ka miarabanareo za tonga so eto Antananarivo anao famelabela arakevitra eto amin'ny MBS. Ny tompoko. Ny voalohany angamba ndao ampahafantaritsika ny mpijery Andriamatoa Nirsan hoe manao inona moa ity orinasa Secren izay niesanao antaonany maro ty orinasa mpanjakana ve izy io mamelona mpiasa firy satria tsara ho fantaritsika zany mialohan'ny idirantsika amin'ny Tsipria ny resatresaka. Eny saotra n'le fanontaniana. Ny orinasa Secren de orinasa mpanao sambo réparation navale zany. Zay zany ny tena vototro asan'ny orinasa Secren. De misy diversification koa izy manao ny asa rehetrarehetra. Tamin'ny Andravalo zany izy nanao io Ambotsirotra io kely amin'ny sisiny io. De tena rehetra de rehetra misy atelier-bois tsara koa zany ao amin'ny orinasa Secren fa vonoiny izy ankehitriny. Zay zany mpiasa tao amin'ny Secren ary raha teneniko hoe fanjakana izy misy zavatra alainy ao. Rehefa retraite ndray zay privé semi privé zany ny orinasa Secren sady tsy fanjakana no privé. Misy mpiasa firy eo? Tamin'ny voalohany moa izy io misy mpiasa any amin'ny 10,000 any fa zao izy moa zany fa vonona de zay maty any zay afaka asa ty tale generaly mitondra anay am'izao io ny tena betsaka nanala asany mpiasan'ny Secren ary maty tena maty ny olona noho ny tsy fahasalamana tena akako resaka amin'ny ministry ny fahasalamana mihitsy fa tsisy fanafody ny mpiasan'ny Secren ao mbola akako hevitra amin'ny lehibe mifampianarana eto amin'ny ministera fa ny mpianatra anay any Antsiranana tsy mianatra tsisy vola Secren folo fanjava zao tsy misy vola de zao mbola miteny hoe ampande Secren. Isan'ny olana moa zany ny voatatitra foana teny anivon'ny anao manjery Andriamatoa Nirsan efa ambolana maro zao de ty resaka hoe tsy fisitrahanareo mpiasan'ny Secren ny karama ity izay isan'ny tena mampimenimena anareo tokoa aiza zao amin'izao fotoana zao mikasika an'izay resaka karama izay. Karama zay loatra am'izao tsy misy fa any manao hoe misy zany izy amin'io janvier février io ataony fa le 10 volana tsy nalohany zany mbola miantona matoa zany roasiny de nanome ty solde de tout compte ty zay moa rehefa manao zavatra de misy profona solde de tout compte ny Rajaonarivo Nirsan ty nalefa any amin'ny banky de rehefa tonga any amin'ny banky de bloqué ny banky tsy nazahoako na de ariary aza satria manana prêt ao manko tamin'ny octobre zany nroasin'ny directeur général dia 10 volana io zao 1 volana io carreau zao ty zany ny solde de tout compte de ato koa zany misy vola totaliny vola zay any amin'ny banky ato ambiko daholo ny taratasy momba ny taratasy any amin'ny BOA te iona amin'ny taleny BOA zay tonga eto Antananarivo eto sakanana tsy mahazo mandeha any anao tonga ao amin'ny knaps ato misy taratasy ny knaps koa nazoko avy tonga teto de mba mikarataka mijery hoe ahoana ny knaps hatraminy 2014 hono ny knaps analohanay
2014 izy aho tena mampitsikaikay mbitsara mihitsy ny raharaha eto amin'ny raha ty tany amin'ny knapy sa nangataka za hoe atrany amin'ny dirako 90 mandraky ty 2023 ty ny arreteny teo amin'ny 2014 tsy haiko inona ny antony tsy mahafapo aho amin'ny resaka aminareo fa alefaso amin'ny ambonimbony indrindra tsy mahazo makany anao izy ianao manokana Andriamatoa Nirsan, inona no fiheverana hoe antony mahatonga ilay karamanareo tsy aloha tsy mihodina ve le orinasa sa inona ny tena olanao anatiny ao? Mihodina orinasa tompoko. Mampihodina an'le orinasa dia io tsy karama FMG ny vola ampidiriny sekirena. Euro, vola euro, espagnol, français, sy ny rehetrarehetra tatsambo mbazaha reny. Fa raha sambo gasy sambo nosy be, sambo kely reny, bateau kely reny. Reny zany rehefa tsisy asa vao raisiny sekirena. Fa mahagaga miniana vonona mihitsy zany sekirena io e. Fahitanay piasa anazy. Miniana vonina izy matoa tsy solona zay maty, tsy solona ohatrany hoe élimination d'effectif mihitsy nataon'le tompon'le mpampiasa ao. Fahitanay anazy satria ny ao manko tsy mahazo miteny satria asa voagejan'le izy moa ty fampalalam-baovao zany miresaka eto aminareo zao gaga fa tsy maheno anazy ao ny antseranana noho ny amin'ny MBS tsy mandeha de tsy maheno anazy fa tena alefako eto Antananarivo ny fitarenako noho ny am'le hoe vahoaka atsika Antananarivo maheno ty raharaha ty indrindraindrindra itsika avy any Antseranana ngeza be atsika olo avy any Antseranana mpitondra eo amin'ny fanjakana rehetrarehetra ao. Za zao mitondra ty raharaha ty tao amin'ny ministèren'ny industrie satria dafinay manko dafiny eo ministèren'ny industrie io ny PCA nay. De raha ny sekirena sy ny direction nao izy miala bala fotsiny. Zany hoe raha zoina zany le fanazavanao hoe le karama tsy aloha zany efa tafiditra ao anaty le kadiny ilay famonoana n'ilay orinasa hoe élimination araka ny teneninao teo. De ampandrina drisa foana zany zahay aloha ony 10 vola teo amin'ny taom-baovao teo neritreritra zany zahay hoe azo 4 mois ngamba na azo 5 mois inona ny teo ray volana ihany za moa fa tsy tao anatiny tosy fa nafakasa tamin'ny oktobra de rehefa amin'ny telefona zay de ray volana ihany e. Akoatran'ny firesahana amin'ny anao manjery takizao moa zany izay marina fa tsy hoe isaky sanandro fa mba efa ataonareo piasan'ny sekirena ihany inona avy ny dingana efa ataonareo ampahafantarana le olanareo zany hoe le olanao moa zany hoe efa resahanao hitetezanao ministera sy sampadrara samihafa fa ny ataonareo piasa amin'ny akapobeany mihitsy ilay arivo manodididina ny arivo ny resahanao teo inona ny zavatra efa dingana nataonareo fahitanareo anazy hoe manana finiavana ve ny fitondram-panjakana hamahany ty olany sekirena ity sa arak'ilay niteneninao teo moa hoe tena fa vonoina le izy de tena hoe tsy rarahin'ny fanjakana tsotr'izao ianareo. Indrindra ny olana zao satria raha tamin'ny septembre 2022 iny de efa nidradradradra mihitsy tamin'ny gazety teto za tamin'izay mbola congé za tena ny teny mihitsy fa niva olana ny sekirena. Niva olana ny sekirena sy délégation be da be tonga teto avy amin'ny andaniny sy ny ankilany. De rehefa tonga teto rô zany de lasa namaha olona tany Diego tany de inona am'izay ny vahana amin'ny fanjava ambony izy tonga de nikatso ndray tsy namaha olona ndray l'état général satria izy no tsy mandoa le zavatra ny fanarana fa ny zavatra nataon'le ministre sy le rabe tany satria miteny rô hoe misy cancer mandeha de ho tapahana zao nefa tsy cancer tsony fa tena le vatany sekirena mihitsy no potena vonona tsy fantako inona ny digna fa mesy hevitra ambadika. Resantsika teo ny olan'ny karama Andriamatoa Nirsan misy olana hafa ihany koa ve nefa sedrainareo piasa eo anivon'ny sekirena ohatrany sady te hanararaotra ny tany kely hoe ianao manokana tratran'izay fandroana zay ny volana oktobra inona no atao hoe motifa zavatra entina mandroaka piasa tahak'izany. Tena zavaiko tsara mihitsy misaotra anao nametraka zay fanontaniana zay fa misy motifa mihitsy nandroana tena ny kritikena motif kely fotsiny. Zay ao manko misy piasa mitaky karama ao misy piasa tsy mitaky karama de rehefa piasa mitaky karama no mahitana fadisoana ohatra ny naty zao de fandehanako hiatriky soutenance ny zanako kely ty hiatriky soutenance niandratra tao amin'ny Ravel John FJKM
hiatriky soutenance ny vadiko efa maty nanao taratasy za zany hoe angataka ny congé 2022 azo atao ihany zany fataona ihany zany na rarotana satria élément pitokona élément pitaky karama de tsy omena en même temps io ny nisy olona koa nitaky nanao otranazy io nahazo nandeha izy satria ny zanany marary za ndray hiatrika ny soutenance ny zanako tsy nahazo de zay na tonga ny codisy ninona rehetrarehetra natao tany teneniko anao fa any zao io resaka Facebook io enjendreo le pitarika syndicat anankiray FMM zao any fa tsy fantako tsy mbola mivoaka satria tahorandreo satria pitarika syndicat any zao tramo zao tsy mbola mivoaka tsy sany mamoaka anazy satria fandoalika ny ranombary ny naty iny fangatana congé mahalava zata aty de nandeha tany amin'ny PCA anay sy nandeha tany amin'ny ministère sy nandeha tany amin'ny conseiller ny PM telo minitra monja nangatako tamin'ny conseiller ny PM iresako amin'ny raha lany io andana foana mody izy fa any anareo mifanamboatra fa fandamina ihany atsika hozy nody a nahazo bonbon nahazo bonbon chocolat tsara licenciement abusif zay tsy ekenay satria zay zany tsy maneky licenciement ohatran'io nahoana moa ny mpiasa mitaky karama no droasinao sady tsy omenao vola anatin'ny 4 volana de ndeha roasina ty zany le zaza na niatriky tao amin'ny velo jaune ty sarindreo io afantarina fa hoe io ny aviany napahafakasa za zany ka za zao zany tsisy vola na mandeza fa nomendreo licenciement tamin'ny octobre zao tsisy hoanina tsisy mandeha na mandeha ty zao ne sahirana mandeha bis fira avy any amin'ny lavitra any mandeha ty Antananarivo de avy eto ndray makaty tsisy zay zany mahatonga hoe mijaly ke le fantanina teo hoe ina ny olana hafa koatran'izay betsaka ny olanao ny olana ara-pahasalamana ao koa ny olana ina mozy ty ohatra zao za zao te hilatsaka hoe conseiller satria fa nilatsaka conseiller za tamin'ray andro jerena daholo hoe nandoetra sa tsy nandoetra 0 zany mpiasa ny secret raha resaka filatsana eto Madagasikara satria tsisy revenu IGR 0 mitaky foana zay hoe ahoana ny knaps ahoana avita mbomboatra foana fa tsy manana zo ilatsaka tsony zay zao satria tsy nandoa EGR ny tale général nay satria misy an'izany moa ko rehefa ilatsaka anao zay iny zavatra nataoko tamin'izany latsaka conseiller ny maire anay tao tamin'ny androny Roland Sylvain zany latsaka conseiller toa de jerena daholo nandoetra ve sa tsy nandoetra IGR tompoko antseranana 0 raha nanjanaka zay nanao andeha ny andafy de tsy nandoetra zany zanaky ny piasan'ny secret zava-dehibe zany sarotra ny amahana olana ny secret io fa tsy henondreo mihitsy satria varina amy resaka eto Antananarivo ka olazaina eto ampabe maso mihitsy fa secret lohany tsambo marangitry ozy izy fa zao fa vatan-tsambo tapatapika ao zao no andoavana zavatra zay mety aloha ao alaina sambo maty any tapatapana ao anaty bassin ohatran'izany zany ny fidiram-bolandreo fa io mineny vonona satria tsy FMZ fa hero te anao fampitahana kely ako Andriamatoa Hirson hoe zany ny zavatra mitranga mahazo anareo am'izao fotoana zao te antany hoe nanahoana ny iainanareo tany aloha satria tato anatin'izay fitantanana efa taona izay no tena nahenona anareo ny sedran'izany olana maro be zany nanahoana kosa ny iainanareo tamin'ny fitondrana tany aloha nefa nahianana ohatr'izao koa ve nareo sa mba niaina araba kokoa nareo tamin'izany fotoana niadana misaotra anao nanao zay fanontaniana zay taloha teneniko anao fa tamin'ny asako tao tamin'ny nitondrany dada mihitsy ny tena nafinaritra satria tonga tany misy ambany andro Betsileo zay haiko nanarana fa aloha eo eritreritry izy no nampandeha olona tsy mahay ranomasina tsy mahay milomano nampandeha secret satria mahay mitantana amiko rehefa dobo zavatra tsy mahay mitantana fa matoa io olona io ny teny tamin'ny PCA hoe azarao ny vola zay vokatra ny secret any de nisy prime mihitsy zay tamin'izany fotoana andro zany
de mandrasa vary miseho tele mihitsy tam'izany fotoana zany za mihitsy délégué de personnel tam'izany fa menaka ninonina tamin'ny androny dada ke za eto teny tsy de ty resaka politique loatra fa syndicat purement fa tsy maintsy tafiditra ny mapo tsy maintsy tafiditra izy le orinasa vonony ny tompony ndray tsy tianina azy tsy mety zany naninona ny olo-kafa mavita manamboatra manano tsara zaraina mandehany amin'ny conseil d'administration hoe mba zarao ny vola tombom-barotra azo sika misy zany 14e mois zany secrena tamin'ny andro taloha fa zao potika nany karama raha tsy azo folo volana ohatra problème nakaty foana aieke olo amonjy soutenance anaovanao hoe absence illégale nefa nisy fangatana napetrako tsara hoe mangataka za congé 2022 andeha amonjiko soutenance ny zanako atsarany zay fivoany zanaka zay sa zanaka andreo foana tiandreo ivoaka fa zanaka anay kely ty zany tsy ivoaka ohatran'izany moko tiako apresany amin'ny ministry ny fanabeazany eto tsy teiteny koa za amin'ny mahafatra amin'ny izy moa ty lehibe ny FFKM satria tao amin'ny Ravelo John izy nianatra zanako ty te iona aminy koa za raha misy malalaka zay mba iona amin'ny mba hanambomboatra raha satria ninaka mihitsy ny tiako ambana fa mijaly za ny zanako farany kely ao zao T4 sy 4e mandoa collage daholo mbola FJKM ao koa zany napidirako anazy sorako ny FJKM nandrea satria novembre reny izy fa nalefako satria fa tsy nianatra tany Diagoka tsy maintsy nalefako te Tananarivo satria tsisy vola nisy mpiara-miasa anankiray moa araky ny teneninao teo hoe anisan'ny niara-nangataka congé ohatranao io ihany koa tsabony zany any kanefa de tsy voaroko izy zany raha azoko tsara de te antany azy azo alalana izy zany ny zava-misy nandeha tany amin'ny rafitra maro samihafa ny taraina fa raha lay filazanao azy teo anao veritsika fitinina de ohatrany hoe ialana bala le izy alaminareo sy ny atale général sy ny orinasa any zany olanareo zany sy ny sisa misy dingana hafa ve tompoko eritreretinareo raha toka tsy mety ho vaovao foana ty olany secrène ity ny dingana hafa moa tianay atao zao de tsy maintsy ty syndical ty satria za zao ny efa voa za zao de miakatra te Tananarivo mitondra hafatra fa mijaly ny mpiasan'ny secrène any Antsiranana ohatra le teneniko anao misy mpiasan'ny secrène tavela tany Toliary tamin'ny andron'ny Covid tany Toliary izy nandritra ny enim-bolana tsy haiko firy fa tena nalalaka ty koa zay nampisiniavana tamin'ny andron'ny Covid io nampisiniavana 15 jours 30 juillet 15 jours manaraka 7 avril 2020 c'est 15 jours 3 fois nampisiniavana anay congé tamin'ny andron'ny Covid eritreretinay fa ohatra ny fandaninandro ty nandaniny congé anay zao resaka congé amizay nanaovana licenciement fa nilazaina fa hoe absence illégale ny afatarako zany absence illégale zany moko amin'ny fahaizanay syndical de n'olona tsy hainao aizany misy anazy fa za fantatrao ty Tananarivo namonjy ny soutenance ny zanako tsy absence illégale avy zany fa absence non autorisé zay fahalalako anazy de androjay fotsiny nandroana tonga de hoe samby zareo tao naizanaty zany moa zany manana misy ary zany anso zay araka ny teneninao zany mijoro ihany mpiasa na de io ary zany rehetrarehetra zany nisy ny fifidianana izay nataony mpiasan'ny secrène faraparany teo fifidianana délégué de personnel nanahoana ny akon'izay fifidianana izay Andriamatoa Herson zay isorako mihitsy madama nampy miresaka zay satria teneniko ampabe maso eto fa nandresy amin'ny fomba official ny mpanoana anay FMM zany hoe fikambanany syndicat miaraka nandresy fa zareo syndicat zay manoana tale général resy amin'isy ambany de ambany tononiko eto 272 zany ny olona nifidy ny FMM zay miaraka aminay zany 152 ny olona nifidy any raha atao zany fi total be fa tsy be tsony zany mpiasan'ny secrène natambatra ro io hoe inscrit anakoro io 485 raha ny telefone anaziko 485 zany hoe eliminena tsotro zao zany izy io fa vonona de misy asa misy vidy zo angambany
io privatisen'reo am'izay inanan'reo saosindreo tsy fantako za tsy tahiditra am'izany fa ny fantako karama tsy azo tokony mba mihetsika ny fitondram-panjakana hanomeny karama ny mpiasan'ny secrène zay fony mifantako ya mandeha moa ny fotoana na izany ara nazontsika zavatra be deabe mifampizarana menay fotoana ianao inona ny tena afatra alefanao mivantana miampita mivantana ny amin'ny fitondram-panjakana sy ho an'ny mpiara-miasa eo anivon'ny secrène koa maranantsika n'izao resatresaka izao tompoko ya misaotra voalohany indrindra aloha misaotra anareo am'raha vavy misaotra ny Clémence zay ny fanenanay tery amin'ny tery Antsahamanitra tamin'ny fiombonan'ny syndicat SSM de natonga zao fatongavako eto zao ka ny afatra re tompoko de tsotra fotsiny efa tsy haina te hiantso BZRC zay satria tsy lozanja voajanahary io fa loza miniana tao mba vaako ny olana nefa mijaly zay any avaratra any ny olana ny mpiasan'ny secrène mangataka mba vahana amin'ny fitondram-panjakana na amin'ny ratsaninna na amin'ny rantsaninna haingany mba jerenareo zay mpiasan'ny secrène za moko maheno hoe rehefa ivoaka nino vola be zay efa tsisy vola ke mbola hiala vola koa nda ivoaka iteny tele andery de zay mandray anay sala am'izao no afany amin'ny teny de mankasitraka anareo tonga ny antso ana mba iresadresaka momba ny raha secrène ka ny antso ataoko le olo maventinay any avaratra any zay mipetraka eto Antananarivo tompoko mangataka anareo hitazana satria amarenareo io mbola hiaraka ifofosy aminay mahita zany areo ray aman-dreny zao io anao niaraka ny osiosy taminaka fantatrao zao adego mbola mety hiaraka tsika mare mangataka za vaha problemony secrène za mafavoa fanjaran'ny syndicat zay ty andehanako Antananarivo moa anaovako fitarenana mama amin'ny problemako aty fa ny afatra lehibe fotsiny zany haza atao hanjoronala karaha hoe lohany nefa nanjary rambony re atsika eto Antananarivo boka mera arivo lahy tsy maty ray andro fa nene any ane fanjaitra rentaretre le slogan lasa manaraka efa fo zay fa vitan'olo eny no araina tsy mba manaraka tsara fa manaraka amin'ny ratsy zay zany ny fiteny teneniko fa de misaotra atsika amin'ny fandraisana aloha fa de rehefa misy indray fanampiny de manaraka indray mba ho tonga vahiny eto fa de ataoko kely mahampy zay mba ampandiniky tsara le mpitondra eto amitsika fa zara te iona jusqu'à raha ny président république raha mandray za izy tena tsy mampaninina vao antso foana ty rajaona revenir son ty rehefa misy action any anatsiranina hoe etsika ny secrène de atsony zandaro za satria za le mpanetsiketsika any animatera monko ny asako any de za foana ny atsona tsy mbola ny animba zavatra tsy mbola nanao nindra kanefa zao raha misy zavatra simba any koropaka am'izay mifanjakana zay fotsiny fa de saotra atsika ya mankasitraka be deabe anao andriamatoa Rajaonarivo ny Hirson ny vahiny tato anatin'ny fandarana Sahila zao tamin'ity alina ity ny hirarinay ohatrin'ireo rehetra izay mivahiny tato na manaly hira faralahy de ny hivahany zany olanareo anivon'ny secrène zany satria dia efa ela de ela tokoa no na enonany zany de ny amin'ny ainao manjeso ny fampahalalam-baovao maro samihafa hoe tena mijaly ny mpiasan'ny secrène ary ny vadiny mpiasan'ny secrène ary moa de tena hoe mivoaka amin'ny ainao manjery mihitsy mitabataba hoe vonjeo zay efa tsisy arotsaka tsony tsisy hoana intsony ka de antenaina fa de mba ho hipakany amin'ny fitondram-panjakana izy antsoantso nataon'Andriamatoa Rajaonarivo ny Hirson zay na manalilira faralahy antso ihany koa no atao atsika rehetra izay maniry vahiny atao anatin'ny fandarana ohatriny nataony n'Andriamatoa Rajaonarivo ny Hirson teo mitondra ny porofo ianareo mitondra ny olanareo ihany koa satria ny fandarana Sahila zao dia isan'ny sehatra afahanareo mampitany zany amin'ireo tompon'andraikitra sy mampitany zany amin'ny vahoaka malagasy izay manaraka anyity fandarana ity na eto Antananarivo na any amin'ny faritra rehetrarehetra any dia ho avy eo ny lahara-tarobia afahanareo miantso anay afahanareo miakatra ato anatin'ny fandarana de aza misalasala omeko any namana lilira faralahy ny tena famaranana ny fandarantsika
Ya ampy sy feno zay nentiny namana Clémence Rariny zay ampy sy feno ihany koa ny afatra nentiny vahiny ariveriko fa mafonja raha ny afatra nampitainy Andriamatoa Nirsan zay efa 13 taona niasana teo anivon'izany orinasa Sekraine izany atsipiny teny ampony mahalala atsipiny tady atandroko nomby ary antenainay fa isy ventiny ny rano natsakaina tamin'izao Antsoavy nataony izao eno ny tompony andraikitra rehetra kely fotsiny ny afatra napetrany banky sy ny knapsa tamiko mangataka ho anareo zay te ampiasa fa raha vao tsy miasa ony anao mety misy fiantraikany any amin'ny 80 taona ka de nareo zay mitady afitera spécialitéko zany mpandrangitra spécialité afitera raha vao mijeriny karaha-panondroko manko reo rajaona Rivenirson afitera ina ary ty afitera ty ro zay zareo mpandrangitra ny zavatra rehetra ataony ateleboa ny asako ke zay olona anjy any de mba manao antso antenaina fa voaraitsika izay afatra zay Antsoavy Ray aman-dreny no miteny tena efa miatraiky aman-koditra ny olana zay mianjady ankehitriny de antenainay fa mitondra anjara biriky amin'ny famahana ireny olana sosialy samihafa reny izao fandaranjao mafisako ny fanentanana nentiny Clémence Rariny teo hoe misokatra ho antsika ny fandaharana aza misalasala miantso anay miravavy hatreo ny fiarahana amin'ity alina ity kopa tanàna kely Andramatoa Ianta ery amin'ny 119 Akatso ery tsy adino akory mametraka ny mandra-piona manaraka indray tomboko lasy tomboko vavy misaotra ny faly tao amin'ny lafiny teknika veloma tompoko